Eo amin'ny tontolon'ny serasera sy ny asa fanaovana gazety kosa indray dia samy manana ny heviny ireo olona izay sendra ny mpanao gazetinay teny andalana teny mikasika indrindra ny hetsika teny mpanao gazety atao rahampitso mikasika indrindra ny fahalanian'ny sata mifehy serasera eto amintsika na ny code de la communication izany. Samy manana ny heviny manana fahamarina ny fitondrana satria misy ne dia ohatra fahalalam-baraka ny olona tian'ny tendray nefa koa manana fahamarina amin'ny mpanao gazety satria aizaka raha mbo milaza tsikeran'ny ataon'ny any ambony zao dia hogadrano tsy mety amiko Tsika zany tany demokratika tokony avelaraka le fanomana hevitra zay zany amiko aloha ohatra ny tsaka raha mavaly fampitaniana tsy